Tsoatsy ihany koa zany hoe ny tapatapaka ny taona 2024 dia tsy maintsy ivadika ao numerika avokoa ny fahitalavitra rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao dia efa miroso tsikelikely amin'izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny sehatra ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Nantsepiriny zay. Ny 17 Jona 2024 ny fetim-potoana napetraka ahatratraran'i Madagasikara ny fampiasana manontolo ny fahitalavitra numerika. Araka nambarany teo anivon'ny ministera serasera dia efa tafapetraka amin'izao fotoana izao ny komite nasionaly misahana ny fametrahana ny télévision numérique terrestre na ny TNT. Efa miomana tokoa tsika eto Madagasikara nefa natsangana an'ilay komite nasionaly préparatoire tao mois d'avril teo. Efa nanomboka nijery le komite hoe raha ity le recommandation nataon'ny UIT ho azy itsika par rapport amin'ity dia efa nanao karazana feuille de route zany dia hoe inona ny dingana lehibe tsy maintsy andalovana mandrapahatonga an'izay juin 2015 zay. Dia rapide zany tsika miresaka an'izay dia maka ny hevitry ny acteur rehetrarehetra satria izy ity zany tsy vitan'ny fanjakana rery, tsy vitan'ny commission spéciale comité audiovisuel fa tsy maintsy iarahana fandinika amin'ny opérateur rehetrarehetra ialana inclusivité anatin'ilay izy satria zavatra tena hoe ohatrany hoe misy tena misy enjeu économique sy stratégique ho an'ny firenena. Ho an'ny mpanjifa aloha zany tsara ny qualité-ny sary sy ny feo dia tsara koa programme-ny télévision rehetrarehetra satria amin'izay fotoana zay hoe isy société de diffusion zany no ohatrany hoe mangona le programme rehetrarehetra misy diffuseur anankiray. Io zany mbola idéntsika na anankiray na anankiroa na privé na public na semi privé na semi public zay zany mbola ho débat ataotsika zay zany eto Madagasikara. Isy étude préalable moa zany natao dia ireo olona anao étude ireo zany no ametraka hoe inona ny metimety à Madagasikara satria izy tsy izy voatery hoe zay atao tany Europe tany, tany Frantsa na tany Afrique tany mety eto. Tsika koa manana ny paysage audiovisuel tsika koa tsy maintsy misadapta amin'izay koa paysage zay tsika zany dia. Raha mpiso amin'ny Carlton Nosy no andinihana mikasika ny fametrahana ny télévision numérique terrestre eto amintsika ka ao anatin'izany no hamaritana ny sordalana ahafahana manatratra ny famaritana ny TNT eto Madagasikara mialohan'ny 17 Jona 2024 izay fetim-potoana farany napetraka. Anisan'ny tapahana ao anatin'ny dinika ohatra ny momba ny fanaparitahana ny sary iainga amin'ny fampiasana ny zana-bolana sa ny backbone. Hojerena akaiky mandritra ny dinika izay anasana ampikirakira ny sehatry ny serasera ihany koa ny momba ny fandrindrana sy ny fitantanana rehetra mahakasika ny télévision numérique terrestre.